Jesosy Kristy no zao fahatokavatsika tonga miaraka manompony Andriamanitra eto. On vous salue au nom de Jésus pour votre venue ici, en ce lieu pour célébrer le Seigneur. Faly be isika satria Andriamanitra no tondratsika eto. On est très heureux parce que c'est Dieu qui nous a conduits ici. Misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana ho antsika rehetra tonga eto. Il y a un objectif de Dieu pour nous ici. Ianao ataon'Andriamanitra lasa olona mahery. Toi qui deviens plus fort. Ianao zay marary ho sitraniny. Toi qui es malade, qui deviens guéri. Ianao zay manana olana ho vonjeny. Toi qui as un problème, tu seras sauvé. Ary araka ny teny nolazain'Andriamanitra anaty Baiboly zay rehetra tonga eto dia ho tahiny. Et selon la parole de Dieu, tous qui est venu ici seront bénis. Ara-baina toy zany ihany koa ianareo rehetra zay manaraka ny fotoam-pivavahana indrindra tahako zao. On vous salue, vous aussi qui êtes en train de suivre en ligne. Hoy aho aminareo zay ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataony aminareo ihany koa. Je vous dis, ce que Dieu fait ici pour nous, il va faire aussi pour vous. Ny anatanako anareo fotsiny manana finoana. Ayez juste la foi. Manana finoana. Ayez la foi. Fa rehefa mino anao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Parce que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Ho fisaratsika n'Andriamanitra andao hiteka Pour le remercier, acclamons-le. Alléluia. Alléluia. Hivavaka isika ametraka an'ity fotoana ity eo an-tanan'Andriamanitra manomboka izao ka mandraparivin'ny andro. On va prier pour confier ce culte à Dieu. Angatantsika izy hivavaka avy hatrany. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce culte. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. C'est une grâce, Seigneur. Nous ne méritons pas ça. Mais par ta grâce, par la grandeur de ton amour pour nous, nous sommes ici, nous sommes réunis en ton nom. Et je bénis au nom de Seigneur cette journée, le long de culte, du matin jusqu'au soir. Tu seras là, tu seras présent. Et tu manifesteras ta gloire, tu manifesteras ta grandeur et ta puissance sur tous ceux qui franchiront cette porte et tous ceux qui sont en train de suivre en ligne. Au nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié par action de grâce. Amen. Amen. Ny anatanako anareo ihany koa ialao ny fombafomba raha tonga eto amin'ny famponan'Andriamanitra isika. Je vous invite, éloignez-vous de l'habitude et des coutumes. Tsy afaka hiasa amin'ny alalan'ny fombafomba Andriamanitra. Dieu ne peut pas agir dans l'habitude et de coutume. Fa miasa izy rehefa tena manompo azy amin'ny fotsika rehetra isika. Mais il agit quand nous le servirons de tout notre cœur. Tena mino an'izany teniko zany aho. Je crois vraiment à ce que je dis. Anentana antsika reto mpitarika fidarany reto amin'ny alalan'ny hira dia arao zay anentanany antsika. La louange va nous inviter à partir des chansons, des chants et des louanges. Raisitsika amin'ny tefatananary ny mpitarika fidarany. Nous accueillons le groupe de louanges. Alléluia! Alléluia! Bonjour à tous. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto androany. Je vous salue vous qui êtes ici et vous qui suivez le culte en ligne. Et maintenant, je vous demande à vous lever. Dontsika hiaritsangana amin'izao fotoana izao, hein? Acclamons très fort pour le Seigneur. Encore plus fort. Tovy mafimafy raha mbola misy mihoatra noho izany. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de ce mois. Androany ny alahady voalohany amin'ity volana ity. Et que Jésus soit toujours le premier. Ary ho voalohany hatrany ane Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. Voasoratra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12 toko 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoana dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen.
louons le Seigneur. Iterany tompontsika androany. Amen. Amen. On va glorifier Jésus. Amen. Il a déjà porté nos péchés sur la croix. Efa nentin Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotantsika. Amen. Nos maladies et nos malédictions. Ny aretintsika nentin teo, ny ozona nentin teo. Amen. Alléluia. Tiaka mafisika ho an'ny tompo sady berasika ao anatin'izany. Alléluia. Alléluia. On va glorifier le Seigneur, hein, n'est-ce pas? Iterany tompontsika sady zany ve? Iterany tompontsika androany a. Hisandratra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao izy. Jésus va être élevé dans ma vie et dans ta vie aussi. Amen. Dans notre travail, eo amin'ny asantsika. Amen. Dans notre famille. Amen. Dans notre plan financier. Eo amin'ny lafiny ara-bolantsika. Sur tous les aspects de notre vie, Jésus va être élevé. Hisandratra eo amin'ny lafim-piainantsika rehetrarehetra mihitsy Jesosy. Amen. Irima hisandratra ianao Jesosy a. Irina Jesosy sandratra faneva uiterantani iakini urujetra faizi kulalana Irina Jesosy
ciel. Irinai, Irinai, Irinai soi sanjacha. Irinai, Irinai, Irinai soi sanjacha. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Irinai soi sanjacha. Irinai soi sanjacha. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Irinai soi sanjacha. Irinai soi sanjacha. Alléluia. Irina mihitsy Jesosy isandratra eo amin'ny fiainanay ianao. Sady zany ve? Alléluia. Nous portons un regard favorable sur toi, Seigneur. Tu as déjà fait le sacrifice sur la croix. Et maintenant tu es le roi. Ankehitriny ianao Jesosy dia mpanjaka. Efa nataonao ny sorona teo ambony hazo fijaliana. Nentinao tompo ny fahafahambaraka sy ny henatra. Oh Jésus, tu as déjà porté la honte. Et maintenant tu es glorifié. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons la gloire. Maintenant, funatra tumpo. Alléluia. Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi
avec toi. Roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. oui le monde, Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Nous te louons maintenant dans la victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. oui le monde, Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Nous te louons maintenant dans la victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Akobiany masika rehetra tonga eto. Fermons encore nos yeux. Aoka anatrika an'Andriamanitra ianao. Soyons devant Dieu. Iaraka hivavaka isika amin'izao ora izao. On va prier aujourd'hui. Manentana anao aho amafiso fa ianao dia an'Andriamanitra tokoa. Je t'invite, insiste que tu es vraiment à Dieu. Ary ireo zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny ainanao, aoka anaovanao fifonana sy fibebana amin'Andriamanitra izany. Toutes les choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu dans ta vie, regrette-les. Mba hatonga anao ho tafahoana amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Pour que tu puisses voir Dieu aujourd'hui. Tahaka izany ihany koa ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Ainsi, vous êtes vous qui êtes en ligne aussi, Na dia any tokantrano azy ianareo Même dia si- afaka miaina tahaka ny fiainana eto. même si vous êtes à la maison, vous pouvez vivre comme nous ici. Andao ary isika rehetra hiaraka hivavaka.
Prions ensemble maintenant. atao avy amin'ny fonao rehetra ny vavaka ataonao zany Priez de tous vos cœurs. ataovy tena hitan'Andriamanitra fa mitady azy marina ianao. Priez et faites en sorte que Dieu entende vos prières. Samy mivavaka izy, sokafa ny vavanao. Ouvrez vos bouches et priez. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra ianareo toka eto. Priez de tous vos cœurs, vous qui êtes ici. Aseo fa tena olona mitady an'Andriamanitra marina ianao. Montrez que vous cherchez vraiment Dieu. Asehoy fa olona mino ny fiasan'Andriamanitra magaga ianao. Montrez que vous croyez en miracle de Dieu. Fa zay inonao no ho amarin'Andriamanitra eto androany. Ce que vous croyez, Dieu le justifiera sur votre vie aujourd'hui. Maso manantena ianareo zay marary fa hositran'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Vous qui êtes malade, vous pouvez espérer la guérison aujourd'hui. Tahaka zany akeo ianareo zay manana olana. Vous qui avez des problèmes aussi, Ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika aoka anna fanantenana ny hotahina foana isika. en tant qu'homme de Dieu, ayez l'espérance d'avoir la bénédiction de Dieu. Amafisika ihany fa raha mihinanao dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra izany. Je redis encore, si vous croyez, Dieu le fera sur vous. Irahantsika manao andiny voalohany ihany amin'ilay hira hoe anao atompo. On va chanter Anawa Tumpo. Atsaka ny tananao. Levez vos mains. Zany hira iarahana manao zany. Samiary maka toerana avokoa isika rehetra. Prenez votre place. Amin'izao fotoana izao isika dia anatrika ny latabatra ny tompo. Maintenant, on va assister à la Sainte Seine. Zao ny hafatra apetrako amintsika rehetra. Voici mon message pour vous. Tsy azontsika atao fombafomba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. La Sainte Seine n'est pas une coutume. Didiny tompo tsy maintsy tanterahana izy io. C'est un commandement du Seigneur qu'on doit faire. Androany raha omena an'ilay mofo ianao. Si aujourd'hui on vous donne le pain, Iny mofo zay omenanao iny no tenany tompo. le pain qu'on vous donnera, c'est le corps du Christ. Androany raha omena an'ilay divay ianao. Si aujourd'hui on vous donne le vin, Iny divay iny no rano Jesosy Kristy. le vin, c'est le sang de Jésus-Christ.
araka ny nambaran'ny baiboly atao manarika ny latabatra tompo isika ho fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Selon la Bible, on assiste à la Sainte Seine en mémoire de la croix de Jésus. Raha mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny toetra sy ny toepanahy araka sitrapon'Andriamanitra ianao. Si on assiste à la Sainte Seine selon le caractère, selon Dieu, dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Dieu te montrera sa gloire. Ho tsapanao mihitsy hoe hiaraka aminao ombien'ombieny Andriamanitra. Tu vas vraiment sentir que Dieu est avec toi. Fa raha sanatria ka andray ny fanasan'ny tompo amin'ny fanatsimetrika ianao. Mais si tu reçois la Sainte Seine avec un caractère impur, ohatra ny toepanahinao na toetranao ratsy oletren'Andriamanitra, un comportement indigne devant Dieu, kanefa anao tsy mibebaka ny amin'izany, et tu n'as pas répondu sur ça, dia ambaran'ny baiboly hoe hihinana sy sotro fanamelohana ianao. la Bible dit tu vas manger et tu vas boire un Ary culpabilité. homeloko oletren'Andriamanitra ihany Et koa. tu seras coupable devant Dieu. Noho izany melony ny andrasantsika ny fanasan'ny tompo. Alors, avant d'assister à la table avec Jésus, Andao avec Dieu, hivavaka tsika rehetra. on va tous prier. Mbola mafisitsika fa an Jesosy isika. On va insister qu'on est à Dieu. Ka raha nisy zavatra tsaraka sitrapon'Andriamanitra ny ainanao hatramin'izay, Et s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu que tu as vécu dia aoka auparavant, napakevitra hiala amin'izany isika. décide-toi de quitter ça Mba ho amin'ny toepanahy araka an'Andriamanitra no andraisanao ny fanasan'ny tompo. pour que nous ayons un comportement selon Dieu. Hivavaka risika amin'izao fotoana izao. On va prier aujourd'hui. Atavy amin'ny fonao rehetra mihitsy zao vavaka irantsika manao izao. Prie de tout ton cœur. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur ton cœur. Averiko indray atavy amin'ny fonao rehetra ny vavaka. Je répète, prie de tout ton cœur. Aoka hitoetra amin'ny Jesosy ianao. Soyons dans Jésus. Aoka hiala amin'ny fahotanao ianao. Quittons nos péchés. Aoka hitoetra ho masina ho an'Andriamanitra ianao. Soyons saints devant Dieu. Aoka ho madio natren'Andriamanitra ianao. Soyons purs devant Dieu. Samy mivavaka arak'izany fanetanana izany isika rehetra. Prions ainsi. Samy mivavaka izy. Prions. Samy mivavaka izy. Prions. Sokafa ny vavanao dia mivavaha amin'ny fonao rehetra. Ouvre ta bouche et prie de tout ton cœur. Vonina ihany ny vavaka ataonao Andriamanitra. Dieu est prêt à écouter ta prière. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny faloranao tenao azy. Le fait que tu donnes ta vie à Dieu est très important pour lui. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ihany koa hoe ianao miaiky ny fahotanao. Le fait que tu réponds à tes péchés est très important pour Dieu. Vonina ny amiala heloko anao Andriamanitra. Dieu est prêt à te pardonner. Vonina ny andray atanananao izy. Dieu est prêt à te prendre en main. Mba tokan'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao ho fahasoavana ho antsika rehetra. Pour que la Sainte Seine soit une grâce pour nous tous. Toy izy mivavaka ry avana malala. Continuons à prier, bien-aimés. Toy izy mivavaka tsika rehetra. Continuez à prier. Dia angatanareo namantsika zay fanotendren'Andriamanitra sy ny vidiny izarany fandraisa fanasan'ny tompo mba hijanona hijoro ety anoloana. On invite nos amis qui ont été choisis à préparer le Sainte Seine à monter devant. Toy izany mivavaka isika rehetra. Continuons à prier. Irantsika manao ilay hira hoe maniry mafy ao. On va chanter le chant Manir Mafi.
antsika rehetra mba hihira mafy asandrato ny feonao ho an'ny Andriamanitra. On vous demande de chanter fort et d'élever notre voix pour Dieu. Misotranao zahay Andriamanitro. Merci notre Dieu. Tena tia anay ianao. Tu nous aimes. Hivavaka ho andreto namana zay mijoro eto anoloana eto isika rehetra. On va prier pour nos amis qui sont ici devant. Reo ny olona no tendren'Andriamanitra no fidiny izarany tena Jesosy sy ny rano Jesosy eny amintsika. Ce sont les gens que Dieu a choisis pour partager le sang et le chair de Christ sur vous. Reo no so tena Jesosy hitondra ny tenany sy ny rany ho eny amintsika. Ce sont les représentants de Jésus qui vont apporter son corps et son sang sur nous. Hivavaka ho azy reo isika mba ho voatahirin'Andriamanitra ho amin'ny famasinana sy ny fadiovana izy reo. On va prier pour eux pour qu'ils soient gardés dans la sainteté et dans la pureté. Ka hiasa amin'ny alalan'izy reo Andriamanitra androany. Et que Dieu travaille, agit à travers eux aujourd'hui. Ka ny mofo na tena tompo zay omeny atsika. Alors le pain ou le corps du Christ qui vont partager Na ny pour nous, divay sy na ny divay na ny rano Jesosy zay omeny atsika. et le vin ou le sang du Christ qui vont donner, Dia ho raisitsika ho fahasoavana ho antsika rehetra. nous allons recevoir comme une grâce pour nous Atsakany tous. tananao havanana dia Le vent- hivavaka ho andreto namantsika rehetra isika. Levons nos mains droites et on va prier pour eux. Angatany isika hivavaka amin'ny fontsika rehetra. On vous demande de prier de tous vos cœurs. Samy mivavaka izy. Prions. Halleluja. Halleluja. Anao reo olona ireo Andriamanitro. Ces gens sont à toi, Dieu. Anao reo olona ireo Andriamanitro. Ces gens sont à toi, mon Dieu. Ianao no nanendry sy nifidy azy ireo. C'est toi qui les as sélectionnés Mba hitondra ny tenanao ho any amin'ny fiangonana. pour apporter ton corps sur l'Église, Ary hitondra ny ranao ihany koa ho any amin'ny fiangonana. pour apporter ton sang pour l'Église. Amin'ny alalan'ireo olona ireo no hiasa eto anao Andriamanitra À tsy toy. travers ces gens, tu vas agir, ô Dieu puissant. Ho ataonao zany Tu Andriamanitra. vas faire ça, Ho mon Dieu. ataonao zany Andriamanitra. Tu vas faire ça, mon Dieu. Masina 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 Tompo Andriamanitra. Saint, 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 ô éternel Dieu. Masina 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 Tompo Andriamanitra. Saint, 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 ô Seigneur Dieu. Eniko voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de sa gloire. Eniko voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Ry Andriamanitra raha ilay malalo. Ô notre Dieu, notre Père, Mino fanatrianao eto izahay. on croit en ta présence ici. Ka dia hiavaka ty fotoana androany ity. Ce culte sera mis à part. Ny rehetra aminay na iza na izy. Nous tous ici, Tena iona aminao androany. on va te rencontrer. Masina 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 Tompo Andriamanitra. Saint, 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 ô Masina Seigneur Dieu. masina masina Tompo Andriamanitra. Saint, 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 ô Seigneur Dieu. Eniko ny voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Eniko ny voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Misaotra Andriamanitra. Merci, mon Dieu. Merci. Misaotra. Merci. Halleluja. Alléluia. Amen.
Amen. Dia eo ampipetrana ihany isika no izarana ilay mofo izay atao hoe tenan Jesosy. Nous allons rester assis pendant qu'on nous partage le corps de Christ. Dia tak'izany ihany koa eo ampipetrana isika no izarana ny divay ilay rano Jesosy. Nous allons également rester assis pendant qu'on partage le sang de Jésus. Voatokeny an-tananao ny mofo na ny divay dia tena raisy hoe nandray fahasoavana ianao. Dès que tu reçois le pain ou le vin, tu vas recevoir la grâce. Indrindrindrindra moa fa ianao izay nanapa-kevitra fa nanotena ho an'i Jesosy ary niala tamin'ny ratsy rehetra. Surtout toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus et de renoncer au péché. Fa raha misy kosa tonga eto izy Mais s'il y a quelqu'un qui est venu ici, tsy an'i Jesosy, qui n'est pas à Jésus, tsy nibebaka, qui n'a pas repenti, tsy niala tamin'ny fahotana, qui n'a pas quitté les péchés, sasa foana mandray fanasan'ny tompo, qui ose prendre la Sainte Seine, aferanao sy Andriamanitra izany. c'est entre toi et Dieu. Fa ny voasoratra dia hoe hihinana sy hisotro fanamelohana ianao raha ohatra izany. Mais ce qui est écrit, tu vas manger et boire une malédiction. Ka dia angatantsika reto namany reto zany a hizara ny mofo sy ny divay eny am-pelatanantsika. Alors on va demander à nos amis de partager le pain et le vin. Petraka eo amin'ny toerana misy anao ihany ianao Nous allons rester assis. dia anaraka ny taridalana rehefa avy eo. Nous allons suivre les directives. Ho anareo izay fa nahazo ny mofo sy ny divay na tanana dia angatana tonga dia hivavaka avokoa isika rehetra mbola namafy fa an Jesosy isika ary efa niala tamin'ny ireo zavatra ratsy izay niany antsika hatramin'izay. Vous qui avez déjà reçu le pain et le vin, vous allez prier et vous allez fortifier votre relation avec Dieu. Toy izy nivavaka
zay efa naniantanako anareo teo. Continuons à prier d'après les directives de tout à l'heure. Toy izy mivavaka alefa azy to. Continuez à prier. Tsy hoe mivavaka nakapo fotsiny ianao fa tena mivavaka manokatra ny vavanao. Priez avec votre bouche même. Satria ny vavaka manokatra ny vava dia fanao ndre olon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Parce que prier en parlant, c'est d'après la Bible. Voalaza amin'ny boky ny Asina Apôstôly fa dia niaraka nanandritra ny feony izy rehetra tamin'izany fotoana izany. Il est dit dans Actes qu'ils ont élevé leur voix ensemble. Dia mbola iarahantsika manao ihany koa mitahaka izany mandraka ankehitriny. On va aussi faire ainsi. Samy mivavaka izy. Prions. Masina ny tompandriamanitra. Saint, Saint le Seigneur Dieu. Eky ny voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Masina ny tompandriamanitra. Saint, Saint le Seigneur Dieu. Eky ny voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra. La terre est remplie de sa gloire. Aoka anaritra an'Andriamanitra isika rehetra toka eto. Soyons tous devant Dieu ici. Raha ela tananao ny mofo zay tenan' Jesosy. Si vous avez le pain avec vous, le corps de Christ, Raha ela tananao ny divay zay ran Jesosy. si vous avez le vin avec vous, le sang Aoka de hiomana Christ, ihinana sy sotro amin'ny fanamendrika isika. préparez-vous à manger et à boire avec l'esprit pur, Mba ho fahasoavanao atsika ity fotoana androany ity. pour que ce culte soit une grâce pour nous. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly, Selon la Bible, rehefa nivory Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra, quand Jésus était avec les disciples, dia niandray mofo Jesosy, il a pris le pain, niandrandra ny lanitra izy, il a élevé sa tête vers le ary ciel nisaotra an'Andriamanitra et il rainy. a remercié Dieu son Père. Nisaotra an'Andriamanitra rainy. Il a remercié Dieu son Satria Père fantany zavatra tsy maintsy ho atrehany aorian'io fotoana io. parce qu'il sait ce qu'il va endurer après. Vita ny fisaorana, Après le remerciement, dia nivakiny ilay mofo, il a brisé le pain, dia nomena an'ireo mpianatra. il a partagé aux disciples. Ho Jesosy, ity ny tenako, Jésus a dit, voici mon corps, ano. mangez. Ity ny tenako, Voici mon corps, ano. mangez. Zao no ataonareo ho fahatsiarovana. Fais ceci en mémoire de moi. Dia ilay fahafatesako eo ambony hazo fijaliana. Ma mort sur la croix. Tompandriamanitra ray malalo, Seigneur Père, ety an-tananay ny mofo le pain est entre nos mains. zay tenanao ankehitriny Ton corps aujourd'hui, amin'ny finoana rehetra de tout notre cœur ary amin'ny finoana ihany koa et de toute notre foi, no hinanana izany. on va manger ça. Fahasoavana lehibe ho anay rehetra ne zao tenanao hoanina izao. Ton corps sera une grâce pour nous. Amin'ny anaran'i Jesosy ano lay mofo eny Au nom an-tananao. de Jésus, mangez le pain. Dia arak'izany ihany koa nandray ny kapoaka Jesosy. Ainsi de même, il a pris la coupe, Kopy kapoaka zay divay ny tao anatiny. la coupe où il y a le vin. Niandrandra ny lanitra Jesosy, Il a regardé vers le ciel. dia nisaotra an'Andriamanitra rainy izy. Il a remercié Dieu son Père. Nisaotra an'Andriamanitra rainy izy satria fantany zavatra hiatra amin'ny aoriana kely ao. Il a remercié Dieu son Père parce qu'il sait déjà ce qui va lui arriver. Rehefa Après, vita izany, Après cela, dia natolony andreo mpianatra lay divay. il a donné aux disciples le vin. Tamin'izany no nambaran'i Jesosy fa iny no rano. Et il a dit, celui-ci est son sang. Rany zay latsaka ho famelana ny heloko ny olombelona rehetra. Son sang qui va être versé pour pardonner toute l'humanité. Sotroinareo ity ho izy Buvez ceci, lui dit,
zao nataovy ho fahatsiarovana Fais ceci en mémoire de moi, ho fanambarana ny fahafatesako. pour proclamer ma mort. Misaotra anao Andriamanitra izahay. Merci notre Dieu. Eny an-tananay ny divay. La coupe de vin est entre nos mains. Raisinay ho ranao iny Jesosy eo. On va prendre ceci comme ton sang Ka hosotroanay amin'ny androandroany et ety. on va le boire aujourd'hui Ka dia ho fahasoavana ho anay izany. pour une grâce pour nous. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, sotroy izany raha zany. buvez le sang, Rano Jesosy iny. le sang de Jésus. Samy misotro izy. Buvez. Andao hiaraka hisaotra n'Andriamanitra isika rehetra. Alors remerciez le Seigneur. Raisy ho fahasoavanao anao ny fotoan'androany. Prenez ce culte comme une grâce pour Dia nous. ny fahafahanao nihinana ny tenin'i Jesosy ary misotro ny rano. Le fait que tu aies pu manger et boire le sang et le corps du Christ. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Priez de tous vos cœurs. Mila olona mahay misaotra Andriamanitra. Dieu veut des gens qui savent me remercier. Anao atompo eo andiny voalohany ihany hira mbola hiarantsika manao. On va chanter Anawa Tumpo. Atsakano tananao. Levez vos mains. Ataby amin'ny fony rehetra ny hirahirana manao. Chantez de tous vos cœurs. Mbola velika ihany zay andiny voalohany izay. Anao atompo eo. Misaotra ry Andriamanitra rany malala. Merci Dieu notre Père. Fa lotainao manokana ny fandraisana fanasan'ny tompo nataonay teo. Parce que tu as béni la Sainte Seine qu'on a fait tout à l'heure. Indro ankehitriny ny fiangonanao Aujourd'hui, ton Église dia eo an-tananao. est entre tes mains. Anio ary mandrakizay. Aujourd'hui et à jamais. Tondra fahasoavana mody izahay. On va porter la grâce en rentrant chez nous. Misaotra Andriamanitra Merci mon Dieu. amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao indray tsika dia iroso hitondra ny ampahavokarena sy ny fanatitra. Maintenant, on va porter nos dîmes et nos offrandes. Mila manatanteraka zany amin'ny fontsika isika. On doit exécuter ça avec tout notre cœur. Aoka tsy salasalana mihitsy eo aminao raha hitondra ny ampahavokarena ianao. Qu'il n'y ait pas de doute en vous quand vous apportez la dîme. Tahaka zany akio aza misalasala raha hitondra ny fanatitra ianao. Ne doutez pas non plus quand vous apportez l'offrande. Satria raha manao an'izany isika sy noho ny
tenin'olombelona fa noho ny tenin'Andriamanitra. Parce que si on fait ça, c'est pas par la parole des humains, c'est par la parole de Dieu. Ary manana finoana fa rehefa manome anao dia Andriamanitra ihany koa hamatsy anao. Et la foi, car si vous donnez, Dieu va aussi donner. Ka dia anao hira anankiray isika ao anatin'izany ho anareo rehetra izay toy ny mpavokarena mandrosoa ty anoloana rehefa avy eo tataza manokana ny fanatitra. Et pendant ce temps, on va faire un chant, apporter les dîmes ici devant, et après on va collecter les offrandes. Dia azadino a fandroany no amerentsika ilay valopy spécial atao hoe valopy rakidehibe. N'oubliez pas, aujourd'hui, on va rendre l'enveloppe spéciale, spéciale. Ho tatazantsika manokana zany valopy spécial izany. On va collecter ça après. Ndahotsika hanao hira anankiray tompoko. On va faire un chant. Fiderana no namahanao ahy. Ira fiderana no namahanao ahy. Nodidinina ira. Fanafana amin'ireo fahavalo. Fanafana amin'ireo fahavalo. Ambara-pialany Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et tous mes craintes s'enfuient. Sendevitsunya, canta un ciao.
spécial zay fa nomenantsika tamin'ny herinandro. On va maintenant collecter l'enveloppe spéciale qu'on nous a déjà partagée aoka la fantatsika semaine fa dernière. rehefa mahafoy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Sachez que si nous osons donner pour le royaume de Dieu, dia hijinja fitahiana be dia be ianao. on va récolter beaucoup de bénédictions. Satria izay mihitsy principe an'Andriamanitra. Parce que c'est vraiment ça le principe de Dieu. Ami ohatra anankiray aminareo Je aho vous donne un exemple. nomen'Andriamanitra antsika ny zanany laitokana. Dieu, il nous a donné son Fils unique. Nomen'Andriamanitra antsika ny zanany laitokana. Dieu, il a donné son Fils unique. Vokatry zany dia miandrandra zanaka be dia be Andriamanitra aorina kely ao. Comme résultat, il espère beaucoup d'enfants après. Voalaza bokin'ny Apokalypsy D'après l'Apocalypse, fa miandry zanaka maro be avy any amin'ny vazatany efatra sy avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa Andriamanitra ao an-danitra ao. Dieu attend beaucoup de générations depuis les quatre côtés du monde. Zanaka tokana nomeny Il a donné un Fils unique. fa zanaka maro be no andrasany. Attend beaucoup de fils, beaucoup d'enfants. Tahaka zany ihany koa kasiny amin'ilay vehivavy mpitondra teny. Un autre exemple sur la femme veuve, Vehivavy mahandro une femme pauvre, eo mba vahoana fahafatesana à deux doigts de la mort. mba ahafahan'Andriamanitra mitahy azy Pour que Dieu puisse lui bénir, dia niran'Andriamanitra ho any aminy Eli Dieu a envoyé Élie, son homme, mba ho velominy vehivavy mpitondra tena sy mahantra io. pour pouvoir pour pouvoir aider la femme. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe mba ho tahina le vehivavy aorinany fanomezany ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra. L'objectif de Dieu, c'est que la femme puisse être bénie après qu'elle ait donné au serviteur de Dieu. Ny nanome mivatana ny fitahina ho an'ny vehivavy io raha tiany io vehivavy io. Dieu pouvait donner directement à la femme s'il voulait, Fa saingy tian'Andriamanitra izy hiaino amin'ilay principe an'Andriamanitra. mais il veut qu'elle vit selon le principe de Dieu. Ka rehefa namatsy ilay mpanompon'Andriamanitra ilay vehivavy mpitondra teny Et après qu'elle ait donné à l'homme de Dieu, dia voalaza amin'ny baiboly fa tao anatin'ny telo taona sy enim-bolana dia nanankankoanina hatrany hatrany izy mianaka. et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, elle put avoir de quoi nourrir. Mifony zava-miafina riavana ny fanomezana Il y a un mystère sur l'offrande. ary zany no ato matoka ilay mpanompon'Andriamanitra manetana anareo foana hoe aoka ho mpandoha mpafolon-karena ianareo. C'est pour ça que nous, hommes de Dieu, on vous invite tout le temps à Aoka ho donner. isan'ny olona mpamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. C'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à offrir et à investir dans le royaume de Fa raha Dieu. manao zany amin'ny fonao sy amin'ny finoana ianao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Parce que si vous faites ça avec foi et avec action, Dieu, Gadiagatana zany ireo tompony andraikitra mba anaty ny rakidehibe eny atoerana. si vous faites ça avec foi et avec action, Dieu peut faire des miracles sur votre Volanao vie. hira anankiray sika ao anatin'izany. On va faire un chant. Tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao am-po toy izany ianao toy izany ianao tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao
endreana nandray maro ireo asaso fizay makatoampo zany no ny fitiavanao zany no ny fitiavanao Fatinao lo sawe kamatiwa yana Fatinao myo shamizawe chiza tena fitiavana Fatinao lo sawe kamatiwa yana Fatinao myo shamizawe chiza tena fitiavana tena fitiavana Ny lohateny miafatra entina ho antsika amin'ity androandroany ity a Le thème du message aujourd'hui, tsy maintsy manaiky sy makatò ny tenin'Andriamanitra ianao. tu dois accepter et mettre en pratique la parole de Dieu. Ahoana hoy ny apôstôly Jakoba toko voalohany dia faharoa amby roapolo. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 22? Jereo ny voasoratra. Regardez ce qui est écrit. Fa aoko mpakatò ny teny ianareo fahasapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ny fiangonana rehetra manaraka ty fotoana lehibe ity. Chère Église qui a assisté à ce culte, Ny tanjon'Andriamanitra ho antsika fiangonana kristianina le but de Dieu pour nous qui sommes l'Église chrétienne, dia ny tonga any an-danitra any amin'izay misy an' Jesosy. c'est que nous arrivons au ciel là où se trouve Jésus. Amin'izao vaninandro zao efa miandry antsika any an-danitra ny tompoandriamanitra tsy toa. Actuellement, le Seigneur Jésus nous attend déjà dans le ciel. Araka ny volasan'ny baiboly mantsy Comme il est écrit dans la Bible, efa nanomana toerana ho antsika any an-danitra ny tompo Jesosy. le Seigneur Jésus a déjà préparé une place pour nous dans le ciel. Hoy izy amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Il a dit dans Jean chapitre 14 verset 1, Ho Jesosy Kristy, Jésus-Christ a dit, asa malahelo ho fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ihany koa. que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Eo amin'ny andininy faharoa, ao an-tranony raiky ho Jesosy misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa lasa taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Andininy fahatelo, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo ihany koa. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mazava aminareo ve zany teny nataon'i Jesosy izany? Est-ce que cette parole de Jésus est claire pour Amin'izao vous? antsika miteny zao dia any an-danitra izy. Actuellement, il est au ciel. Manamboatra le toerana spéciale ho an'ireo olon'Andriamanitra rehetra. Il est en train de préparer une place spéciale pour tous les hommes et les femmes de Dieu. Rehefa vita zany toerana zany dia ho avy akatsika izy. Quand cette place sera prête, il reviendra pour nous prendre. Ka hitondra atsika sady ametraka atsika ao amin'izany toerana spéciale izany. Il va nous conduire et nous accueillir dans cet endroit spécial. Manamafy an'izany ihany koa ny tsindrim-panahy izay nomeny
zay nambaran'ny Paoly apôstôly tamin'izany fotoana zany. Ce que l'apôtre Paul a dit confirme ces paroles. Antoka vakitsika ny Tesaloniana voalohany ty faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. Vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay lay teny. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Marina fateny nety Paoly nampahery sy nampiolona repilo manana avy amina maty io teny io. C'est vrai que ce sont des paroles que Paul a apportées pour encourager les croyants qui avaient des familles en deuil. Ary lay avany maty dia pino tahaka azy. Et cette famille qui est endeuillée est un croyant comme lui. Fa izaho manokana dia mandray lesona amin'ny alalan'io teny io. Mais personnellement, je prends une leçon à partir de cette parole. Lesona raisiko amin'izany dia zao ho avy Jesosy. La leçon que je tire de ces paroles, c'est ceci: Jésus va revenir. Ho avy Jesosy haka ireo izay azy. Jésus va revenir pour prendre ceux qui lui appartiennent. Ho avy Jesosy haka ireo izay tena mbola mitoetra tsara ho an'Andriamanitra. Jésus va revenir pour prendre ceux qui sont restés en Dieu. Andao ho averiko vakina lay andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Je vais relire les versets 15 à verset 17. Vakiko amin'ny teny malagasy le izy. Fa izao no lazanay aminareo amin'ny teny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Andiny faina ambin'ny folo. Fa ny tena Tompo no entina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny fianaraka anjela ary ny toropetra'Andriamanitra ka izay mahato amin'ny Kristy nitsangana aloha. Verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Andiny fafito ambin'ny folo. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akary niaraka aminy hoe ny amin'ny raha honitsana Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tsy maintsy ho tonga io fotoan-dehibe io. Ce moment va arriver. Dia ny fotoan-dehibe zay akana antsika olon'Andriamanitra mba hiaraka amin'Andriamanitra ny an-danitra mandrakizay. C'est l'événement où on va prendre les hommes et les femmes de Dieu pour aller dans le ciel avec lui au Efa siècle des miandry siècles. an'izany ny Tompoandriamanitra raintsika. Notre Père a déjà dit cela, Fa izao mais ceci, rehefa tsy tafiditra any an-danitra zay misy an' Jesosy ianao, si tu n'arrives pas à entrer au ciel où se trouve Jésus, possible matsy misy olon'Andriamanitra tsy ekena hiditsany. c'est possible qu'il y ait des hommes ou des femmes de Dieu qui n'entreront pas au ciel. Tsy ekena hiditsany izy no ny antony maro. Ils ne seront pas acceptés pour plusieurs raisons. Dia inona no miandry an'izany olo zany? Qu'est-ce qui attend ces personnes? Miandry anao ny helo na ny fahaverezana mandrakizay. Ce qui les attend, c'est l'enfer ou la perdition éternelle. Ry havana malala manaraka ty fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Tsy hononina hankanaokany ny filazana fa misy ny helo na ny fahaverezana mandrakizay.
Le fait de dire qu'il y ait l'enfer et la perdition éternelle ne Tena- sont pas des contes ou des légendes. Tena misy ny elo sy ny fahaverezana mandrakizay satria izany no ambaran'ny baiboly. L'enfer et la perdition éternelle existent vraiment parce que la Bible le dit. Araka ny teny Jesosy Kristy, any amin'ny elo sy ny fahaverezana mandrakizay no misy ny afo tsy vonoana sy ny kakany tsy maty. Comme dit la parole de Dieu, dans l'enfer, il y a les fers qui ne meurent pas et le feu qui ne s'éteint jamais. Andoko hoe vakitsika ny teny nambaran'i Jesosy ao amin'ny Marka 7:7 ka hatramin'ny 8:20. Nous allons lire la parole dans Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Vakina avy hatrany amin'iny te frantsay le teny. Au nom de Jésus, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le fer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le fer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer, là où le fer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ny tiako ambara amin'ny alalan'ny teny io dia ny fisian'ny afo tsy vonoana sy kakana tsy mety maty. Ce que je veux dire à travers ce passage, c'est l'existence du feu qui ne s'éteint pas et du fer qui ne meurt pas. Tsy maty mandrakizay ny afo any amin'ny elo. Le feu qui se trouve en enfer ne s'éteindra jamais. Manamafy an'izany ny voalaza boky ny Apokalypsy 7:11. Cela est renforcé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Mbola vakina amin'ny teny frantsay avy hatrany lay andin-tsoratra masina. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Ianao fe ilay tenin'ny baiboly teo Est-ce que tu as entendu cette parole de la Bible? fa any amin'ny elo sy any fahaverezana dia misy setroka miakatra andro aman'alina. Dans l'enfer et la perdition éternelle, il y a une fumée qui monte au siècle des siècles. Satria ilay afo any amin'ny elo dia afo tsy mety maty. Parce que le feu qui se trouve en enfer est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Tena zava-dozany miandry ny olona zay alefan'Andriamanitra any. C'est vraiment un malheur qui attend les personnes qui vont là-bas. Ry fiangonana rehetra manalika ty fotoana ity Chère assemblée qui assistez à ce culte, tsy sitrak'Andriamanitra nefa ny andefan'ny olona any amin'ny elo na any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dieu n'a pas envie d'envoyer les personnes en enfer ou à la perdition éternelle. Fa ny ao am-pon'Andriamanitra dia nitondra ny olombelona rehetra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Mais ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est d'emmener tout le monde dans la vie éternelle avec Jésus. Marina fa nisy ny fahalavona nanomboka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. C'est vrai qu'il y a eu la chute au temps d'Adam et Ève. Marina fa tsy nitsatra nanota tamin'Andriamanitra ny olombelona mandrakakehitriny. C'est vrai que l'humanité n'a pas cessé de pécher contre Dieu jusqu'à aujourd'hui. Marina daholo zany rehetrarehetra zany. Tout cela est bien vrai. Kanefa vonin'Andriamanitra ny hanafitra ny olombelona rehetra. Et pourtant, Dieu est prêt à sauver l'humanité. Tiany ny olombelona rehetra mba hiaraka amin'ny mandrakizay eny an-danitra. Il veut que tous les hommes aillent avec lui pour toujours dans les cieux. Zany no anton'ilay tenyny baiboly Jaona 7:20. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Toy izao no voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nomen'Andriamanitra ny zanalay tokana.
Dieu a donné son Fils unique ho fitaovana ho tanan'Andriamanitra pour qu'il soit un instrument dans ses mains anafotana ny zanak'olombelona rehetra pour sauver l'humanité, mba tsy ho any amin'ny elo pour qu'il n'aille pas en mba enfer, tsy ho any amin'ny fahaverezana pour qu'il n'aille pas à la dia perdition. zao toan'ilay teny hoe mba hananany fiainana mandrakizay Voici la suite de la parole qu'il est la vie éternelle. tiantsika rehetra Andriamanitra Dieu nous aime tous. tsika rehetra toka hoe tena tian'Andriamanitra Dieu nous aime vraiment. efa miandra antsika any an-danitra Andriamanitra mba hametraka antsika ao amin'ilay toerana spéciale Dieu est déjà dans le ciel pour nous préparer une place spéciale. na dia zany aza fitiavan'Andriamanitra antsika Malgré tout cet amour de Dieu pour nous, na dia zany ary ny ao am-pon'Andriamanitra même si c'est ce qui est dans le cœur de Dieu, miankina amin'ny toetranao sy ny zavatra ataonao mandritra fahavelomana izao ny toerana tena miatran'Andriamanitra anao rahatrizay cela dépend de ce que tu fais sur terre pendant que tu es vivant, l'endroit où tu iras plus tard. miankina amin'ny toetranao sy ny zavatra ataonao hoy ao Cela dépend de ton caractère et de ton comportement. ny amiatran'Andriamanitra anao na ho any amin'ilay fiainana mandrakizay na sanatria ho any amin'ny elo na ny fahaverezana Cela dépend de toi si Dieu va te mettre dans la vie éternelle ou dans la perdition éternelle. dia hoy aho aminareo amin'ity androandroany ity Et voici ce que je vous dis aujourd'hui. aza mamita tena ianareo Ne vous trompez pas vous-même. efa nyteny teny toy izao Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 Jésus a déjà dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, tsy izy rehetra manao amiko hoe tomboko miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. tsy izy rehetra mitondra titre hoe fiangonan'Andriamanitra fiangonana kristianina no eken'Andriamanitra ho any an-danitra rahatrizay Ce ne sont pas tous ceux qui ont des titres comme Église chrétienne qui seront acceptés dans le ciel, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ihany mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. manapa-hevitra isika rehetra toka eto Décidons tous, nous qui sommes ici, raha irinao ny tokasoma tsara any an-danitra any amin'izay misy an'i Jesosy si tu veux arriver dans le ciel, là où se trouve Jésus, dia aoka anao sitrapon'Andriamanitra isika faisons la volonté de Dieu. olazaiko aminareo rehefa avy eo a ny apahany amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany Je vous dirai tout à l'heure ce qui concerne cette volonté de Dieu. iverenantsika indray le nambarako tery aloha Nous allons revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. ny tanjon'Andriamanitra ho antsika fiangonana kristianina dia izao Le but de Dieu pour nous qui sommes l'Église chrétienne, c'est ceci. ny ho toka any an-danitra any amin'izay misy an'i Jesosy rehefa mandao an'ity tany ity isika C'est que nous arrivons au ciel, là où se trouve Jésus, quand nous quitterons cette terre. ary rehefa miatra antsika ho amin'izany ny tomp'Andriamanitra tsy to Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous attend déjà là-bas. araka voalaza boky ny apokalypsy Comme il est écrit dans Apocalypse, olona maro be avy any amin'ny vazantany efatra avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa no ombana no andrasan'Andriamanitra ho tonga ny an-danitra hiaraka aminy Dieu attend plusieurs personnes venues des 4 coins du monde pour venir avec lui dans le ciel. raha tiantsika zany no tokasoma tsara any amin'izany toerana spécial izany Donc, si nous voulons arriver dans cet endroit spécial, ary ao tsara ny taridalan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny suis ce que Dieu dit dans sa parole. Andriamanitra dia manao taridalana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina Dieu nous donne des directives à travers l'Esprit Saint. ary manao taridalana antsika amin'ny alalan'ny teniny Il nous donne des directives à travers sa parole. ka mity androandroany ety dia ampafantatra antsika Andriamanitra ny amin'ny teniny izay tokony ho ekena sy ankatoavina Et aujourd'hui, Dieu nous fait connaître sa parole qu'il veut qu'on obéisse. voalohany zava-dehibe ny titre entinao fa ianao dia fiangonana kristianina Premièrement, c'est très important le titre que tu portes, que tu es une église chrétienne. fa izao ny teny ambarako amintsika rehetra Mais voici ce que je vous annonce. ekena fa fiangonana kristianina ianao C'est d'accord, tu es une église chrétienne. fa izao efa ao anatinao ve Jesosy Mais ce qui est important, est-ce que Jésus est en toi? efa nino azy ho maty tombony azy fijaliana ve ianao Est-ce que tu as déjà cru qu'il est mort à la croix? tsy eken'Andriamanitra hiditra ny an-danitra any amin'ilay fiaina mandrakizay ny olona
tsy mino jesosy sady tsy manana jesosy ao anatiny. Dieu n'accepte pas que ceux qui n'ont pas reçu Jésus en eux, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, aillent dans la vie éternelle. Mazava be ny teny natao jesosy a Jaona 7:15. Ce que Jésus a dit est très clair dans Jean chapitre 3, verset 16. Chapitre 14 verset 6. Chapitre 14, verset 6. O Jesosy Kristy zao ny lalany sy famarinana ary fiainana, tsy misy maso makany amin'Andriamanitra raitsy to raha tsy amin'ny alalako. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Noho izany a mila manana antoka anao amin'ny fiangonana kristiana anao fa Jesosy dia efa ao anatinao tokoa. C'est pourquoi tu dois avoir l'assurance en tant qu'Église chrétienne que Jésus demeure déjà en toi. Ary proof fa efa anatinao Jesosy dia ianao manana fiainana vaovao. Pour savoir que Jésus est en toi, c'est que tu as une vie nouvelle. Tena hoe manana fiainana vaovao arabaka teny. Tu as vraiment, littéralement, une vie nouvelle. Manarak'izany À part ça, ny olona eken'Andriamanitra ho any an-danitra ao amin'izay misy Jesosy ratrizay dia izao. les personnes que Dieu accepte qu'ils aillent dans le ciel, là où se trouve Jésus, Efa afaka tamin'ny ota nataony le olona. c'est des personnes qui n'en pêchent plus. Tsy mahazo miditra ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay matsy a ny olona mbola mpanota. Parce que ceux qui sont pécheurs ne peuvent pas entrer dans le ciel. Tsy mahazo miditra ao an-danitra amin'ilay fiainana mandrakizay ny olona mbola olona zao tontolo zao na olona mbola manana fiainana jetilisa. Ils ne peuvent pas entrer au ciel, les gens qui marchent selon le monde, ou qui sont encore comme les païens. Zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra rehefa nomena antsika Jesosy Kristy. Parce que pourquoi est-ce que Dieu nous a donné Jésus-Christ? Dia tsy najanon'Andriamanitra tamin'izay fotsiny. Il ne nous a pas laissés comme ça, Fa nalain'Andriamanitra Jesosy Kristy zanany natao sorona tao ambony hazo fijaliana. mais il a pris Jésus-Christ, son Fils, et il l'a donné en sacrifice à la croix. Nitanjotr'Andriamanitra tamin'izany dia hoe amin'ny alalan'ny fahafatesa Jesosy eo ambony hazo fijaliana no hitondrana ny fahotan'ny olombelona rehetra. Le but de Dieu, c'est que, à travers la mort de Jésus à la croix, il porte les péchés du monde. Ka amin'ny fotoana izay inon'ny olona Jesosy sy aleken'ny olona fa efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Et au moment où une personne accepte Jésus et croit qu'il est mort à la croix, Manomboka amin'ny fotoana iny dia izy herin'Andriamanitra ho tonga ao amin'ilay olona manafaka azy amin'ny fahotana. à partir de ce moment, il y a une puissance de Dieu qui entre dans la personne et qui ôte ses péchés. Petera voalohany toko faharoa dia efatra amby roapolo no manambara izany. C'est dans Pierre que cela est annoncé. Petera voalohany toko faharoa andimy efatra amby roapolo. Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ary izy mitondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny otesika fa ho velany amin'ny famarinana. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Taoriana fahafatesan'i Jesosy dia nalevina izy. Après la mort de Jésus, il a été enseveli. Ary ilay fahotantsika izay efa nalainy dia nalevina niaraka tamin'ny tao am-pasana. Et nos péchés qu'il a portés ont aussi été ensevelis avec lui dans le tombeau. Taorian'izay dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Après cela, Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Fa isika kosa izay mino an'i Jesosy sy izay efa nandray an'i Jesosy, Et nous qui avons cru en Jésus et qui avons reçu Jésus, araka ny voalazan'ny Baiboly tsy maintsy atao batisan'ny rano. comme dit la Bible, nous devons être baptisés d'eau. Satria ny batisan'ny rano dia fampiraisana antsika amin'ny Jesosy Kristy. Parce que le baptême d'eau est comme une communion avec Jésus-Christ. Fiombonam-pahafatesana amin'ny Jesosy Kristy. C'est une communion avec la mort de Jésus-Christ. Maty Jesosy Kristy Jésus-Christ est mort dia maty ny fahotana isika. et nous sommes morts de nos péchés. Nalevina Jesosy Kristy niaraka tamin'ny fahotantsika. Jésus-Christ a été enseveli avec nos péchés Dia nalevina ao anaty rano ihany koa isika miaraka amin'ny fahotantsika. et nous avons aussi été ensevelis dans l'eau avec nos péchés. Natsakana tamin'ny maty Jesosy Kristy Jésus-Christ était ressuscité des morts dia atsakana vao anaty rano ihany koa isika.
Et nous avons aussi été ressuscités d'entre les eaux. Ilay fahotantsika natrano Jesosy tao am-pasana. Nos péchés, Jésus l'a laissé dans le tombeau. Rehefa voaka ao anaty rano isika, ny fahotantsika ihany koa ajanona ao anaty rano. Après que nous soyons dans l'eau, nos péchés restent également dans l'eau. Zany mahatonga Baiboly milaza hoe natsakana ho amin'ny fiainana vaovao isika. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons été ressuscités pour une vie nouvelle. Satria ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nisy nandray a Jesosy isika, Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous recevons Jésus dia tsy milanja hota intsony et nous ne portons plus des péchés ary tsy tokony hanota intsony. et nous ne devons plus pécher. Ny olona tahak'izany ho eken'Andriamanitra ho any an-danitra hiaraka amin'ny mandrakizay. Ce sont de telles personnes que Dieu accepte pour qu'ils aillent au ciel avec lui au siècle des siècles. Ataoko evankitsika ny Romana toko fahenina manomboka amin'ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fafito. Nous allons lire Romains chapitre 6, versets 4 à 7. Vakina amin'ny teny frantsay evatra ny lay teny. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Mazava be ny voasoratra. Ce qui est écrit est très clair. Rehefa avy natao batisan-drano isika, Quand nous avons été baptisés d'eau, dia natsakana ho amin'ny fiainana vaovao. nous avons été ressuscités pour une vie nouvelle. Fiainana tsy milanja hota intsony. C'est une vie nouvelle, Fiainana tsy manota intsony. une vie où il n'y a plus de péché. Ao anaty fonoteny Entre parenthèses, ho anareo rehetra izay tsy mbola vita batisan-drano vous tous qui n'avez pas encore été baptisés d'eau, kanefa efa nanotena ho an'i Jesosy, mais qui avez déjà reçu Jésus, aza mangatakandro intsony fa mirosofagana amin'ny alala batisan-drano asitrika ao anaty rano. ne prenez plus de délai, mais soyez baptisés d'eau et ensevelis dans l'eau. Fa zany no anisan'ny hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana vaovao. Parce que c'est ce qui va conduire ta vie à une vie nouvelle. Ry fiangonana rehetra toka manarika etoana Chère Église qui a assisté à ce culte, tsy azo tonganina reo zavatra nambarako taminareo reo. nous ne pouvons pas sauter ces étapes que je vous ai annoncées. Reo nambarako reo no condition voalohany ahafahanao miditra ny an-danitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ce sont les premières conditions pour que tu puisses entrer au ciel dans la vie éternelle. Na inona fahamarinanao eto ambony tany ity, Quelle que soit ta justice sur cette terre, raha ohatra ka tsy mbola nino an Jesosy, tsy mbola nandray an Jesosy ianao, dia tsy mahazo makany an-danitra mihitsy. si tu n'as pas encore cru en Jésus et que tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne peux pas entrer au ciel. Tena misy mantsy zany atao hoe olona miaina amin'ny fahamarinana. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui vivent la justice. Hitan'Andriamanitra fa miaina amin'ny fahamarinana tokoa izy. Dieu voit qu'ils vivent vraiment dans la justice. Fa raha ohatra ka tsy mbola nino an Jesosy, tsy mbola nandray an Jesosy dia tsy ekena ho any an-danitra. Mais s'ils n'ont pas encore reçu Jésus, s'ils n'ont pas encore cru en Jésus, ils ne seront pas acceptés au ciel. Manamarina izany ny tantaran'i Cornelio. L'histoire de Corneille confirme cela. Cornelio dia olona gentlisy, Corneille était un païen, tena gentlisy. c'était vraiment un païen, Fa saika hitan'Andriamanitra fa olona niaina tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. mais Dieu a vu qu'il vivait dans la justice et la vérité. Tena tia fiantrano, Il aimait faire l'aumône, tia olona, il aimait les gens, tsy mpiady aman'olona. il ne se battait pas contre les gens, Nisy tahotra an'Andriamanitra ny fiainana. il craignait Dieu pendant sa vie, Fa saika mais tsy eken'Andriamanitra ho any an-danitra izy. Dieu n'accepte pas qu'il aille au ciel. Zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra naniraka Petera hoe mandeha ihany ianao makany amin'ny Cornelius sy fianakaviany ambara ho aminy ny amin'ny Jesosy Kristy. C'est pour ça que Dieu a envoyé Pierre pour qu'il aille chez Corneille et sa famille, qu'il annonce concernant Jésus-Christ. Tsy maintsy mandray ihany Jesosy sy manana Jesosy izy mba ho isan'ireo olona ekena hiditra ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay.
Il faut qu'ils reçoivent Jésus et qu'ils croient en Jésus pour qu'ils soient acceptés dans la vie éternelle. Asy ny apôstôly toko fafolo no misy zany tantara zany. Cette histoire se trouve dans Actes chapitre 10. Zavatra anankiray faharoa ihany koa zay takin'Andriamanitra amintsika. Deuxième chose que Dieu nous demande, Ary everiko fa tena lehibe mihitsy ity tena ambarako ity. et je pense que c'est vraiment très important, Raha tiantsika ny ananatoka ny hotoka ny an-danitra eken'Andriamanitra hiaraka amin'ny mandrakizay. si nous voulons avoir l'assurance que nous sommes acceptés pour la vie éternelle, Tsy maintsy manaiky an'Andriamanitra ary mankatoy ny teniny ianao. nous devons accepter Dieu et obéir à sa parole. Diny io tsara zao teny ambarako aminareo zao. Observe bien cette parole. Ataon'Andriamanitra ahoana ny hampiditra anao. Ataon'Andriamanitra ahoana ny hampiditra anao any an-danitra. Comment est-ce que Dieu va te faire entrer dans le ciel? Kanefa ianao tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra akory na tsy mankatoy zay lazay. Alors que toi, tu n'acceptes pas la parole de Dieu et tu n'obéis pas à ce qu'il dit, Dia mino fianao fa eken'Andriamanitra ho any an-danitra nefa ianao ary olona tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. est-ce que tu crois que tu vas entrer au ciel alors que tu n'acceptes pas la parole de Dieu et tu n'obéis pas à sa parole? Ataovy lesona lehibe ho antsika ny tantaran'ny Adama sy Eva. Que ce soit une grande leçon pour nous, l'histoire d'Adam et Ève. Noharian'Andriamanitra olo marina sy matoky Adama sy Eva. Dieu a créé Adam et Ève pour que ce soit des personnes fidèles. Ny tena apelak'Andriamanitra tao amin'ny toerana tsara indrindra ry zareo tamin'izany andro zany. Dieu les a placés dans le meilleur endroit en ce temps-là. Nahazo ny sodran'ny lanitra Adama sy Eva. Ils avaient reçu la bénédiction du ciel. Fa indrisy Malheureusement, fa noho ny tsy fitandremana parce qu'ils n'ont pas fait attention, dia tsy nanaiky sy tsy nakatoy ny tenin'Andriamanitra ry zareo. ils n'ont pas accepté la parole de Dieu, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Naleony nanaiky sy nakatoy ny teniny devoly fahavalin'Andriamanitra. Ils ont préféré écouter et obéir à la parole du diable qui est l'adversaire de Dieu, Toy zay nanaiky an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. que d'obéir à la parole de Dieu. Vokatry zany La conséquence, dia niasodin'Andriamanitra tao amin'ilay toeram-pahasoavana ry zareo. Dieu les a chassés de cet endroit de bénédiction. Napelak'Andriamanitra tany amin'ny toerana hafa ry zareo. Dieu les a emmenés dans un autre endroit Ary teninao ihany dia nalatsak'Andriamanitra ny ozina. et à l'instant même, Dieu a envoyé la malédiction. Ary nomen'Andriamanitra fahefana ny devoly hanapaka ny fiainan'ny Adama sy Eva. Et Dieu a donné le pouvoir au diable pour s'imposer devant Adam et Ève. Tena nampalahelo ny fiafaran'ny tantarany. La fin de leur histoire est vraiment triste. Ry havana malala ataovy lesona lehibe ho antsika izany. Chère Église, que ce soit une grande leçon pour nous. Voasoratra zany mba ho fananarana antsika hoe isika zao dia mila manaiky sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Cela a été écrit pour nous enseigner que nous devons obéir à la parole de Dieu. Mba tokantsika tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu. Ary indrindrandrindra mba tokantsika hananatoka ny ho any an-danitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Et surtout, pour que nous ayons l'assurance d'aller au ciel, dans la vie éternelle. Ny zavatra ety an-tany azy Même ceux qui sont sur terre. ireo zava-tsoa zay andrasantsika mba ho ataon'Andriamanitra amintsika azy. Les bienfaits que nous attendons de Dieu, Rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy manaraka ny taridalany tenin'Andriamanitra isika quand Dieu voit que nous ne suivons pas sa parole, dia ny fanekena an'Andriamanitra sy ny fankataovana azy et le fait d'accepter la parole de Dieu, dia atsahatr'Andriamanitra ny fitahina. Dieu arrête les bénédictions. Tsy mainka fa ny fidirana any an-danitra. À plus forte raison, l'entrée dans le ciel. Tsy hoe eken'Andriamanitra ho any mihitsy isika rehefa tsy manaiky sy tsy mankatoa ny teniny. Dieu n'acceptera pas qu'on aille là-bas quand on n'obéit pas à sa parole. Elo tsara ke ty tantara manaraka tantarako aminareo ity e. Écoutez attentivement cette histoire. Ao apatsaka voalohany patsaka faharoa toko fadimy Dans 2 Rois chapitre 5, dia voalaza amin'ny baiboly fa nisy lehilahy anankiray namana no anarana. il est écrit dans la Bible qu'il y avait un homme, son nom était Naaman. Lehilahy boka zany lehilahy zany. C'était un homme lépreux.
dia nakany amin'ny tanin'Israël izy mba hitady fanasitranana. Il est venu en Israël pour recevoir la guérison. Ka rehefa tonga nalona ny varavarany tranon'ilay mpanompon'Andriamanitra izy, Et quand il est arrivé à la porte de la maison du serviteur de Dieu, dia olonay mpanompon'Andriamanitra hoe mandeha ihana misirika impito ao amin'ny rano Jordana dia ho sitrana amin'ny abokanao ianao. le serviteur de Dieu a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Rehefa nandreny zany ity lalaboka ity, Quand cet homme lépreux a entendu cela, dia ho amin'ny baiboly hoe tsy faly izy. la Bible a dit qu'il n'était pas content, Tena tezitra mafy mihitsy izy. il était vraiment indigné. Dia zao ny tao an-tsay, Voici ce qui était dans ses pensées. mpanompon'Andriamanitra tsy manaja olona. C'est un serviteur de Dieu qui ne respecte pas les gens. Mba olona manakaja ihany aho zay mitady fihaonana taminy. Je suis une personnalité, moi qui suis venue chez lui, Kanefa tsy raisiny. et pourtant il ne m'a pas accueilli. Sady amin'izay asainy mandro, asainy misiriky pito ao amin'ny rano Jordana mba ho sitrana. Et en plus, il me dit de me laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Tezitra be mihitsy izy tamin'izany. Il était très en colère. Dia zao ny tao anatin'ny sainy sy ny eritreriny. Voici ce qu'il a pensé. Any aminay ihany koa dia misy renirano tahaka ny Jordana io. Chez nous aussi, il y a des fleuves comme le Jourdain, Toy ny on'ny Damascus, comme les fleuves de Damas, toy ny on'ny Farpara ary Abana. comme les fleuves d'Abana et de Parpar. Maninona raha ohatra ka any aminay no misiriky pito mba hadio. Pourquoi si ce n'est pas chez nous que je vais me laver 7 fois pour être guéri? Fa ka tsy maintsy amin'ny rano Jordana io aho misirika vao madio. Mais pourquoi dans le fleuve du Jourdain, Tena tsy faly mihitsy izy tamin'izany. il n'était vraiment pas content? Tena nasehany mihitsy hoe tsy manaiky zay lazainao aho ary tsy makatoa an'izany. Il a vraiment montré qu'il n'acceptait pas ce que le serviteur de Dieu a dit. Dia lasa izy nandeha tamin'ny mpatizerana. Il est parti en colère. Soa ihany fa nisy mpanompo anankiray tao. Heureusement qu'il y avait un serviteur, Dia zany mpanompo zany no nananatra azy. et c'est ce serviteur qui l'a corrigé, Hoe tompoko, qui a dit, Seigneur, raha ompo aminany zao no ataonao mba ho sitrana ianao. Tsy tokony ekenao va izany. si le prophète a dit que voici ce que tu dois faire pour être guéri, pourquoi tu n'acceptes pas? Tena ambarana ny baiboly rehefa nanety teny izy ka nanaiky sy nakatoa. Et la Bible dit que quand il s'est humilié et qu'il a obéi, Rehefa nisirika tao anatin'ilay rano Jordana impito tokoa izy. quand il est parti se laver 7 fois dans le Jourdain, Dia ho ny baiboly hoe nahadio tanteraka afaka tamin'ny abokana izy. la Bible dit qu'il est devenu pur et n'était plus lépreux. Nosoratana zany tantara zany mba ilazana amintsika hoe mila manaiky sy makatoa an'Andriamanitra isika. Cette histoire a été écrite pour nous dire que nous devons obéir à la parole de Dieu. Malohana fahasoavana andraindrayntsika mba ho voaraintsika mandritra ny fahavelomana. Devant toutes les bénédictions que nous attendons, que nous voulons recevoir pendant que nous sommes en vie, Dia mila manaiky an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra isika. nous devons accepter la parole de Dieu et obéir à sa Manana parole. saintsika sy ny eritreritsika isika. Nous avons nos propres pensées, Mila mpandeferina zany. mais nous devons Fa obéir ataovy à la zava-dehibe parole de amintsika Dieu. ny fanekena sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mais l'obéissance à la parole est plus importante. Io aretina tsy mety sitrana io. Cette maladie qui ne peut pas être guérie, Io olana tsy mety miva io. ces problèmes qui ne peuvent pas être Io résolus, fitahina andrasanao amin'Andriamanitra io. cette bénédiction que tu attends de la part de Tsy Dieu, sarotra amin'Andriamanitra ny manana tanteraka zany amin'ny fiainanao. ce n'est pas difficile de Dieu, Raha ohatra ka Dieu vonina de le mianaiky sakatoa réaliser ianao. si tu es prêt à obéir. Ka dia manentana anareo aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Aussi, je vous invite en tant que serviteur de Dieu, Ekeo ny tenin'Andriamanitra. obéissez à la parole de Dieu. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Mettez en pratique la parole Dia hita ny herin'Andriamanitra miasa ao fiainanao ianao. et tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Satria niresaka taminareo ny fidirana ny an-danitra raitra zay aho. Parce que je vous ai parlé de la façon d'entrer dans le ciel. Dia niantoka faharoa ahafahantsika miditra any. Et la deuxième chose que nous devons faire pour entrer Dia là-bas, ny faneketsika an'Andriamanitra sy ny teniny ihany. c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Fa rehefa tsarak'izay ny fiainanao Mais si tu n'agis pas ainsi, dia miomany ho any amin'ny elo sy fahaverezana mandrakizay. prépare-toi à aller en enfer et à la perdition éternelle. Anjaranao ny mandiny tena amin'ity androandroany ity.
C'est à toi de réfléchir aujourd'hui. Anjaranao mandiniteny amin'ity androandroany ity. C'est à toi de réfléchir aujourd'hui. Adaovakitsika ny Korintianina voalohany toko fasivy andimy fefatra amby roapolo ka hatramin'ny andimy faina amby roapolo. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay le teny. Au nom de Jésus, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Andimy faina amby roapolo. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Eno tsara ty ambarako aminareo ity. Écoutez bien ce que je vous annonce. Ho an'ny Paoly apôstôly Pour l'apôtre Paul, dia natsapa fa tena misy tokoa ny fiaina mandrakizay any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy. il était conscient qu'il y a vraiment la vie éternelle avec Jésus. Tia nanantoka izy fa ho tokasa matsara any amin'izany toerana zany rahatry zay. Il voulait avoir l'assurance qu'il arrivera bien dans cet endroit plus tard. Noho izany nanapa-kevitra izy ny hitoetra tsara ho an'ny Andriamanitra. C'est pourquoi il a décidé de demeurer en Dieu. Tsy maintsy mitoetra tsara ho an'Andriamanitra aho hoy izy. Il faut que je demeure en Dieu, dit-il. Mba tsy ho sanatria hoe mpitorotiany ihany aho kanefa ho lavina rahatry zay. Pour que je ne sois pas tout simplement un messager alors que je vais être rejeté plus tard. Nosoratana zany tantara zany mba ho fanentanana antsika hoe mitandreny fa possible ho lavina ianao raha ohatra ka tsy arak'ilay tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Cela a été écrit pour dire que c'est possible que tu sois rejeté si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Andao hivavaka isika rehetra amin'izao fotoana izao. Nous allons prier maintenant. Tena hivavaka amin'ny fontsika rehetra Nous allons prier de tout notre cœur mba tena ho ao anatsika Jesosy. pour que Jésus soit en nous, Mba ho fiangonana kristianina tsy manota intsony ianao. pour que tu sois une église chrétienne qui ne pêche plus, Ary indrindra mba ho fiangonana kristianina manaiky sy makato tenin'Andriamanitra ihany koa ianao. et surtout que tu sois une église chrétienne qui met en pratique la parole de Dieu. Aoko fiainatsika manomboka androany zany. Que ce soit notre vie désormais, Ary ho fiainatsika mandra-piavin'i Jesosy. que ce soit notre vie jusqu'au retour de Jésus. Andao hivavaka isika. Prions, Sokafa ny vavanao. ouvre ta bouche, Apetra amin'ny fonao ny tananao. mets ta main sur le Dia andao cœur hivavaka tsika rehetra. et prions ensemble. Samby mivavaka izy. Que chacun prie. Raha voarainao tsara ny teny dia mila mivavaka ianao. Si tu as bien reçu cette parole, tu dois prier. Mila mivavaka ianao. Tu dois prier. Manana antoka fa Jesosy efa ninonao sy efa ao anatinao. Il faut que tu aies l'assurance que Jésus est déjà en toi Ary aza mandeha manota intsony. et ne pêche plus. Satria tsy nataon'Andriamanitra, tsy navelan'Andriamanitra hanota intsony ny fiangonana kristianina. Parce que Dieu ne veut pas que l'Église chrétienne pêche encore. Ary tapao ihany koa ny hevitrao ny anaiky an'Andriamanitra sy ny akato azy. Que nous mettons en pratique la parole de Dieu et que nous lui obéissons. Samy mivavaka arak'izany fanentanana ataoko izany ianareo. Prions selon ces recommandations que je vous donne. Samy mivavaka izy. Que chacun prie. Sokafa ny vavanao ny riavana. Ouvre ta bouche et exprime-toi. Ataovy pratika le niainan'ireo apôstôly tamin'izany andro zany. Mets en pratique ce que les apôtres ont vécu en ce temps-là. Niaraka nanandritra amin'ny feony ry zareo raha nanao vavaka. Ils ont prié ensemble quand ils ont prié. Mila miaina tahak'izany ihany koa isika. Nous devons vivre également comme cela. Samy mivavaka izy. Que chacun prie. Ry tompoandriamanitra rana eo. Notre Père céleste, Ianao no Andriamanitra efa tia anay rehetra. tu es le Dieu qui nous aime tous. Efa nentinao tao amin'ny Jesosy izahay. Tu nous as déjà conduits vers Jésus. Ekenay ny fitiavanao anay. Nous acceptons ton amour Ka dia raisinay Jesosy. et nous recevons Jésus. Raisinay hitoetra ao anatinay izy. Nous recevons Jésus qu'il demeure en nous. Ary amin'ny fiangonana kristianina anay. Et en tant qu'Église chrétienne, Tsy hanota izany mihitsy izahay. nous n'allons jamais pécher.
tsy aloha dia zany mihitsy izahay nous n'allons jamais pécher, fa hitoetra amin'ny sitraponao andriamanitra eo mais nous allons demeurer dans ta volonté, ô Dieu. ary amin'ny fiangonana kristianina anay Et en tant qu'Église chrétienne, ho ekenay ny teninao nous acceptons ta parole, ho akatoavinay izany nous la mettrons en pratique. ka na dia tsy mifanaraka amin'ny sainay ary ny zavatra nangatanao Et même si cela n'est pas conforme à nos propres pensées, dia akatoy izay lazainao foana izahay nous allons toujours obéir à ta parole. atoka lehibe ho anay idiranay any an-danitra izany C'est notre assurance pour entrer dans le ciel. misaotra ry andriamanitra eo Merci, ô Dieu. homena voninahitra mandrakizay ianao Nous te rendons la gloire au siècle des siècles. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. misaotra tompo Merci, Seigneur. amen Amen. tiaka mafan'andriamanitra isika Acclamons le Seigneur. antontsika mbola anao hira anankiray a etsika manompo an'andriamanitra Nous allons passer à la louange pour glorifier Dieu. makataka ndreto pitarika reto a androso ho amin'ny hira anankiray dia mira amin'ny fonao rehetra ianao Chante de tout ton cœur. dao aritsakatsika rehetra Nous pouvons nous lever. Jehovah,
prendre place. dia mafisoko amintsika zany a fa amin'ny 12 ora misy fotoan-dehibe ho tanterantsika eto. Je répète encore qu'à 12 heures, il y a un culte que nous allons faire Iarahantsika ici amin'ny mpanompon'ny Andriamanitra pasteur Razafy Lalaina. avec le serviteur de Dieu, pasteur Asaf Lalaine. Misy fahasoavana lehibe ankoatra nambara teo omen'Andriamanitra anao amin'izany. Il y aura une grande grâce que Dieu va te donner. Fa azadinoana ihany koa fa amin'ilay fotoam-pivavahana amin'ny 2 ora. Mais n'oublie pas aussi que pendant le culte à 2 heures, Io fotoam-pivavahana io dia spécial fiakofana na fitsofana an'Andriamanitra. ce sera un culte spécial pour adorer Dieu. Tena iakoka amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira zay itariny reto mpitarika fiderany reto. Nous allons vraiment adorer Dieu à travers les louanges du groupe de louanges. Tena fiakofana ranoray no ataontsika. Ce sera vraiment une adoration intégrale. Ny filazana sy ny afatra hoentina dia fohy. Le message sera court, Fa ny fiakofana tena hibatoerana. mais c'est l'adoration qui va prendre toute la place. Mino aho fa zay nataon'Andriamanitra tamintsika teo aloha ka zay na fiakofana dia ho ataon'Andriamanitra amin'ity ndray mandeha ity. Je crois que ce que Dieu n'a pas fait auparavant par rapport à l'adoration, il le fera maintenant. Araiky aneka mihoatra no zay fa nataony teo aloha no ataony amintsika amin'ny fiakofana amin'ny 2 ora. Et il fera beaucoup plus que ce qu'il a fait avant pendant l'adoration à 2 heures. Ka dia miomana amin'izany ianareo. Alors préparez-vous pour cela. Miomana amin'izany avokoa tsika rehetra. Préparons-nous pour cela. Tonga ianao amin'ny 12 Tu viens à 12 heures dia aza miala intsony et ne pars plus, fa aoka hiditra amin'ilay fiakofana ianao amin'ny 2 ora. mais assiste à l'adoration à 2 heures. Ny filazana manaraka ihany koa Le message suivant, dia aza dinona fa amin'ny alakamisy fa 12 volana ho zao n'oublie pas que le jeudi 15 août, lay fitsakatsakana lehibe zay iarahantsika fiangonana Refy Tananarivo sy ny manodidina. il y aura une grande excursion pour l'église Réfi. Aoka tsy hisy olona na dia anankiray aza ka tsy andeha hoany. Que tout le monde vienne là-bas. Efa volana ray mahery no nanetanako anareo amin'izany. Je vous ai incité à cela pendant un mois. Ka dia androany amafi aoka hiomana tsara ianao. Et aujourd'hui, sois prêt à cela. Tsy lavitra antsika ilay toerana. Ce n'est pas très loin. Etsa Ambohimanambola. C'est un Boumanamboul. Andriamanitra ny hamindra fo amintsika. Que le Seigneur soit avec nous. Ary ho tongany avokoa tsika rehetra. Que nous puissions tous aller là-bas. Omena tompo ny voninahitra. Que la gloire soit au Seigneur. Ho faranantsika ny fotoan'androany teto. Nous clôturons le culte d'aujourd'hui. Makataka azy isika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra no ny fotoana mitondran'Andriamanitra antsika androany. Nous allons prier maintenant pour clôturer le culte. Seigneur, nous te remercions pour le culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Saint-Esprit parce que tu étais avec nous aujourd'hui. Merci pour ta parole parce que tu nous as enseigné à travers ta parole. Tu as fortifié notre foi. Et nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Que ta présence, Saint-Esprit, nous accompagne toujours et que nous soyons toujours témoins de ta parole, que tu nous donnes la grâce d'accomplir toujours ta parole, Seigneur, selon ce que tu nous as annoncé. À toi seul soit, Seigneur Jésus, le règne et la gloire au siècle des siècles. Amen. Samy mitondra